Akasitrana fendray tokolasy toboko vavy ny fiarahanao aminay amin'ny takarivan'ny asabotsy mahafinaritra ity manolotra ny araba ary dia asaina mpanajana indray ianao tsy saraka aminay ato anatin'ity fotoanan'ny fampahalalam-baovao ity mafampana ny raharaha teto Antananarivo tamin'ity androandroany ity tafiditra indrindra tao anatin'ilay fikasana hidina an-dalambe no tarihina Andriamatoa Alain Marson teo ihany koa ny fanelingelenana teo anivon'ny asa fanaovan-gazety tao anatin'izay tranga izay nazahoana akony avokoa ireo ka dia hoentina aminao ny sehatra sosialy ihany koa tsy adino ny mitondra azy amintsika nanambara moa teo anivon'ny Emoray Gomaly fa hosamborina avy hatrany raha vatany voatonga eny amin'ny toerana anatanterahana ny fihetsiketsehana ny mpitarika ny diaben'ny olom-pirenena araka izany ny atoandro teo dia nosamboriny mpitandro ny filaminana teny Vasakosy Andriamatoa Alain Marson. Voasambotra ny atoandro teo teny Vasakosy izay toerana voatondro anomboan'ny diaben'ny olom-pirenena Andriamatoa Alain Marson. Ity farany moa dia nilaza fa andalo fotsiny eto amin'ity toerana ity fa tsy hitarika ilay hetsika akory. Ireo mpitandro filaminana izay nisakana ny fiara nitondra azy dia nanambara fa mila misava ny carte grise. Carte grise azafady. Azamanao zay lozaitsika eo. Zany andalo za andalo metanako. Tsy meko e. Tsy meko. Filanakisa. Zone filanakisa andalo fotsiny ha. Zany nini andalo. Dia misy filanakisa izy zay mahavariana. Mino filanakisa mety. Mino zao filanakisa zao. Ny maraina teo dia mbola nanamafy ny lehiben'ny CIRGN ny général Florence Rakotomahana fa vantany vao migadona ny mpitarika ny hetsika dia hosamborina avy hatrany satria tsy nazahoana alalana ny diaben'ny olom-pirenena izay nokasaina natao. Zahay maly rehefa vorona MC dia tapaka fa tsy mahazo alalana ny olona hitarika nyty hetsika androany ity. Nanao ny tsy fankasitrahany izay fisamborana izay moa ireo olona tonga anatanteraka ny hetsika teny an-toerana. Ny ampiatrany ny isan'ny mpitandro filaminana tonga teny Vasakosy taoriny ny fisamborana ny Alain Marson. Notapahana ihany koa ny lalana miazo any Vasakosy iny.